Tontolon'ny fampianarana maro ny tanora malagasy no liana amin'ny fianarana any ampitan-dranomasina any natao hanampiana azy ireo indrindra ny Salon des Etudes international ahafahana mijery ny fianarana ora-toviny no tena tanjona ao anatin'izy ity. Maro ireo firenena vahiny afaka mandray mpianatra malagasy te handrato fianarana any ivelany ary natao mba hanomezana fanazavana sy sosokevitra misimisy kokoa ny hetsika toy ny Salon des Etudes international. Firenena maro be any amin'ny roapolo mahery any zany firenena afaka mandray mpianatra malagasy maneran-tany. Na tsikaritra tsika rehefa hoe mianatra any andafo dia any Frantsa foana fa ankehitriny efa misy maro be ireo firenena zany izay mpiara-miasa Madagasikara ary afaka mandray mpianatra malagasy manerana zao tontolo. Iray amin'ireo tanora te hanohy fianarana any ivelany Andry. De la santé à Capox extérieur. Voilà, fonitra L1 nantany momba le hanohisana ny fianarana L1 France. Ankoatra ireo trano efa maro dia nahaliana ny mpitsidika ny famelabelaran-kevitra samihafa toy ireo izay mikasika ny fianarana any États-Unis na any Frantsa. Maro ihany koa amin'izao ireo tanora malagasy liana amin'ny fampianarana sy fiofanana atao any Maurice.